Raha tompoko lafinaritra tompoko vavy dia faly manoatra anao indray ny vaovao mahakasika ny mety toetry ny andro indrindra moa fa ny vaovao mahakasika ny rivodoza. Ao anatin'izay dia ity tahantsika amin'ny sariny zanabolana ty any atsimon'ny nosy no misy an'ny handeha raha hoanina tamin'ity anio ity. Ao anatin'izay ny vaovao mahakasika ny handeha indrindra no menantsika ary raha ny fohy be aloha dia tany amin'ny manodidina ny 50 kilometatra atsimon'ny Cap Sainte-Marie tany tany amin'ny manodidina ny tamin'ny 4 ora hariva tany ho any. Hatreto ny rivotra miaraka aminy dia manodidina ny 100 kilometatra isan'ora ary tafiotra izay manodidina ny fohy beny dia 70 kilometatra isan'ora. Tsara manamarika fa raha oharina amin'ny tamin'ny maraina dia nisy fidinana ny tanjaky ny ity rivodoza ity raha ny sokajiana cyclone tropical zany dia lasa forte tempête tropicale izy amin'izao hariva izao. Mikisaka miadana miana atsimo atsinanana ity rivodoza ity ato anatin'ny 3 andro manaraka zany hoe mbola hita taratra aloha zany ny abetsahany sakorana ho an'ny rahona miaraka aminy amin'iny faritra atsimo nosy manontolo iny tafiditra ao anatiny zany ny morotsiraky ny faritra atsimo andrefana ary ny faritra androy araky ny voakasika ny lokomanga hitantsika amin'ny sary zany hoe mbola mila famelona trano ny tolo ara voalohany sy faharoa androy sy ampania amin'ity anio ity. Ao anatin'izay ihany koa dia misy ny fampitandremana mikasika ny abetsahany rotsakorana manan-kery indrindra amin'ity androany ity ihany koa ho an'ireto faritra manaraka ireto ny faritra Boeny, Mampikony, Poriziny, Antsohy, Analalava ary Besalampy. Raha ombaratra avy any an-dranomasina manamorona ny mikasika morotsiraka moa no iteraka ny orana io mety ho tafakatra hatramin'ny 50 hatramin'ny 100 mm zany ny rotsakorana ao amin'ity anio ity ny vinavina amin'ny faritra voalaza teo ireo. Ny toetr'andro amin'ny ankapobeny kosa indray dia ny tsodraivotra miaraka amin'ny honde amin'ny ankapobeny no tena drafitra ny mety ho toetry ny andro raha ny 3 andro manaraka no jerena satria dia mianatsimo tsikelikely hatrany ny diany azo vahana kosa ny rivotra avy avaratra tsinanana amin'ny ankapobeny. Jerentsika amin'ny atsipriany no vokatra izay toetry ny andro izay. Raha misy maraina zao dia mbola mitoetra trano aloha ny orana tandrifondrahona ty amin'ny tapany atsimon'ny nosy manontolo aty sy motsiraky ny faritra Boeny sy ny faritra Melaky ifandimby ny rahona sy ny masoandro any amin'ny faritra Sisa. Tolakandro kosa indray dia mitoetra ny orana oram-bahatra moa zany aty amin'ny atotan'ny faritra atsimo andrefana ny faritra Androy Anosy somary mitatra kely aty amin'ny manja aty amin'ny morotsiraka varatra andrefana ilan'ny atsinanan'ny faritra Beny maso faritra Sofia sy ny faritra Diana dia misy an'izay oram-baratra mitsokotoko izay hatrany anorana malefaka aty amin'ny faritra Savasy Ambatosoa ary Analanjorofo ifandimby kosa ny rahona sy ny masoandro any amin'ny faritra Sisa. Ny tombatomana ho an'ny maripana kosa dia manodidina ny 5 ka hatramin'ny 7 degré Celsius mafana indrindra raha ho an'ny voatany. Morotsiraka atsinanana 7 ka hatramin'ny 30 degré Celsius mafapana dia amin'ny morotsiraka atsinanana ho an'ny 3 andro manaraka. Morotsiraka andrefana dia mihoatra ny 30 raha mafana indrindra aloha zany dia Toamasina izao dia manodidina ny 30 degré Celsius ary Mahiva tanàna 30 degré Celsius. Makasika ny alatsinainy kosa indray dia somary mamaina aloha ny atmosfera amin'ny ankapobeny raha an'ny faritra maro manerana nosy mitoetra trano ny tandrifondrahona aty amin'ny atitany ny faritra atsimo andrefana sy ny faritra Androy sy ny faritra Anosy iny torak' izany koa aty amin'ny morotsiraky ny faritra Sofia sy Diana mandrahondrahona aty amin'ny ilany atsinany voatany aty ifandimby ny rahona sy ny masoandro any amin'ny faritra Sisa. Raha ny maripana voavinavina ho an'ny alatsinainy dia manodidina ny 9 ka hatramin'ny 20 mafana indrindra aty amin'ny voatany. Raha ny manerana Anosy aloha jerena dia mbola mafana hatrany aty amin'ny ilany atsinanana Anosy. Toamasina dia mbola manodidina ny 30 degré Celsius Mahiva tanàna kosa 30 degré Celsius hatrany. Manantsika ny toetry ny andro ho an'ny tontolo andro ny talata dia ny tandrifondrahona zany dia ngilasany voatany iny tafiditra ao anatin'izay dia aty amin'ny faritra atsimo atsinanana mazavadivavy sy fitsivonany faritra Anosy aty amin'ny atanany atsimo andrefana dia mbola misy tandrifondrahona miserana hatrany fa ny faritra koatr'izay kosa dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Raha ny maripana voavinavina ho an'ny talata dia 7 ka hatramin'ny 30 degré Celsius mafana indrindra ho an'ny voatany. Mbola misongadina hatrany ny maripana ny Toamasina 30 degré Celsius mafana indrindra raha ho an'ny manerana Anosy no jerena. Makasitraka anao indray naraka izay hatramin'ny farany ary dia manasanao moa amin'ny manaraka indray veloma tompoko.